Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro dia nilalao niaraka tamin'ny ray ny ity tovolahy kely anankiray. Falifaly ery ilay zazalahy kely satria natsipindray no eny ambony dia avy eo dia nitatazany indray. Rehefa nanontaniana ilay tovolahy kely hoe tsy matahotra ve ianao atsipy ohatran'izao dia hoy ilay zazalahy kely namaly hoe inona moa no atahorako satria dadane io tsy matahotra. Eny tokoa ry mpiaino namana, tia anontany ianao zahay hoe mba manao ahoana kosa ireny fahatokianao an'ilay raintsika izay ao an-danitra ao. Moa ve toa n'ity tovolahy kely izay niresahana teo ty ianao izay tena mahatoky tokoa ny ray ninona atao azy, ka na inona onja sy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao dia tsy manam-pahana ina ianao satria eo ilay ray mahery. Sa iza ireny no hitokisanao ny firarianay aminao dia mba hatoky ilay dadantsika any an-danitra ianao, ka tsy hatahotra na hisalasala rehefa izy no avelanao hitondra ny fiainanao rehetra. Eny, ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Salamo 7:30 ny 9:5. Matoky an Jehovah mandrakizay, fa Jehovah Tompo no vato lampo mandrakizay. Isaia 20:20. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoao ampofazamalaina fatomotrany andro izao. J'étais là le jour où tu es né, tes tout premiers pleurs, oui je les entendais, alors que tu l'ignorais, je te voyais grandir et j'ai maintenant quelque chose à te dire. Tu restes à mes yeux toujours un enfant, à tes besoins d'amour, mes bras ouverts pour voir.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Miarahaba mpiaino rehetra manjoy ny fandaharan'ny AWR. Ny ekipa amin'ny fanantenana rehetra dia mirary indrindra mba hazonao soa ny fiarahana dia mahazo toman-kafy ary. Mpamosavy mpambolina. Tantara nosoratan'ny Zoanitra, andrenisanao amin'ny fanjany aina sy Rila. O zanadry soa. Ahony. Iza naka ny bakirariko tato? Iza naka izay bakiraronao any fa ao ihany izy. Jereo tsara fa io aneny mahavony raindray le tsy mijery tsara. Avy mihitsy enao aty e. Ty zao nilany fa anilany sisa. Zay angely efa niteneniko e. Jereo tsara ho afa ao ihany. Nendry Claude be koa moa tsy isy fitoerany fa isaky ny ndeha hivavaka sy hamonjy fety vo mifampitady amin'ny bakiraroko. Andeha am'izao fa tsy asaiko bakiraro ty zanadray soa fa taraka. Afa baraka amin'ny remakely io. Tsy mahatratra ny fisoratam-panambadian'ny dala. Ndanary de mampamangy any e. Za moa ty tsy salama ka tsy afaka nohaniko. Ary mbo ataovy lavalava iny patalohanao iny ry Claude fa hita hoe tsy manao bakiraro ty ianao a. Ampidinik'io rehefa any afaly eo andeha. Afa baraka. Waa. So di mba nalainao le lamba kely famafako latabatra avy ny sakafoanana iny ry Claude a. Ataoko iny zanadray soa. Ny bakiraro koa raha tsy mbola hitatra am'izao nanaovanao azy. Tena mahagaga zany. Betsaka mihitsy ny zavatra tsy hita tao trano ato any. Kanefa de tsy misy afa-tsy zasy ianao no ato. Ny ankizy mianatra ny renivohitra raha tsy fotoana fialan-tsasatra tsy tonga. Dia iza zany maka an'ireo zavatra tsy hitireo ka? So dia mba misy olona tafiditra ato rehefa tsy kiaro variana manavary sy mikarakara an'ireo akoho mamborona ary. Ory Claude a. Ahony. Aka ihany ve izy dia zavatra tsy misy dikany ohatran'izany no alainy. Nefa aloha. Za mahita. Ory Claude. Inandray zana. Manakely aloha alay voaly vary eo mba ho totoko ao amin'ny fitehirizam-bokatrao. Mbola ivokely aloha ry Claude fa adiniko ndray a. Zanadray soa le retsia. O zanadray soa. Ahoana ihany ry Claude a. Vinao ty. Hitako mpangalatra ato amintsika. Tratrako tsara mihitsy. Fa iza ry Claude be a. Olona viaiza. Loza fenao ve. Izy tsy olona fa biby ry zana. Biby ahoana ry Claude a. Voalavo ramatotia. Voalavo ve ry Claude a. Feno voalavo be atao amintsika hatrany fitoeram-bokatra ka hatraty hatrany. Afa baraka. Ary mino fa reo koa zany ny manimba ny volontsika eny etsà. Ao amin'ny trano fitoeram-bokatra ao avokoa ny bakiraro. Ny lamba kely famafana latabatra. Ny trondro mainana mpimenimenina anao. Miaraka amin'ny gomokatsaka. Tapitra no hoaniny enao ve naony. Edre
fety be ny andro voalavo ao ry zanadray soa. de inona zany ny atao ry Claude a? Iteta fanafody aingana rangaty valozany e zany. Loza mihitsy. Sady mitondra retina niny voalavo ry Claude. Oa, marina tsika roa ndray no hoanina zany raha tsy mahita hoanina tsony izy. Andiaka ravina voanjobory ataoko malalany ra Claude tsara eo. Voalavo mitonatonana. Oa, ka mpamosavy ny ondry Claude ny toroana ny voanjobory. Ny voalavo ihany koa ve zany de ravina voanjobory atitra no tena ody voalavo ry zanadray soa. Mahery vaika mihitsy. Tsy haiko zany mpamosavy zany. Ny fantatro de ny voalavo aloha ny tena mpamosavy mpambolena. Inao koa mba ono re zany ry Claude a. Oa, feno zany ao anatin'ny fitehirizam-boka atrao. Inao vetsy tsy matoky ahy. De atao ahoana zany le voanjobory teo amreto voalavo e? Tsy voanjobory zana fa ravina voanjobory a. Ino ahy e? De le efa antitra riny nefa tsy mbola maina. Oa, Riny no endasina maina de kosehana ho vovoka. Iny am'izay no afangaro amin'ny sakafo amandriana an'ireo voalavo mpamotika ireo. de tena mahomby tokoa ve zany ry Claude a? Enao ty ve nahoana ry zana? Efa tena be dehibe ani ireo voalavo tsika ireo e. Edre Atra ty atrano ka hatrany atam-boly. ho hitanao tsary. Ny anjaranao de zao. Mandevina an'ireo voalavo maty fa tena poizina be io a. Oa, So mihinan-kinana an'ireny eo reto biby fiompontsika votena loza. marina hoe. Marina mafy. De levona le voalavo. Ede, inao vy. Oary tony, tena pozim-boalavo mahery vaika tokoa ni zany ny ravina voanjobory ry Claude raha izany e. Mahery vaika mihitsy io ka. Oa, Toy izany koa ny ravina stigy. Na inony dizy angamay. Ody voalavo matanjaka ihany koa io a. oary tony. Aleo tonga de ho karakaraiko reo ry zana fa mahatsiravina mihitsy na mahita azy mifaly avanja ao amin'ny tranom-bokatritsika eo a. Marina mihitsy re zany ry Claude a. Taoko malalary io. Tsy tambo isaina tokoa ny fanimbana ataon'ny voalavo na an-trano na an-tanety na tsaha. Ny ravina voanjobory efa antitra kanefa tsy mbola maina no fanafody iray amin'izany. Ahoana no fikarakarana azy? Endasina ho maina tsara io ravina voanjobory efa antitra io de kosehana ho lasa vovoka. Rehefa tonga vovoka izy de iny no afangaro amin'izay sakafo amandriana ireo voalavo izay pozina mahery vaika tokoa izy ity ka tsara raha levina ireo voalavo maty. Raha sendraka be voalavo ary mandidina anao dia ampiasao izay fomba izay aminona ireny biby fandrava ireny. Ifarana treto indray ary aloha ny fandaharana asa sy tontolo iainana fa mirary anao aomby mandrakariva amin'ny fanatsarana amin'ny famokarana. Zoanitra no nanolotra izano anao Rilanto eo amin'ny lafiny teknika, isaorana ihany koa ireo ekipa ny ara-salana totosany fandaharana. Panarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao. Aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika. Misaotra tompoko. AWR manolotra ho anao
feon'ny fanantenana. Akory aby lahy, akory aby tsika anakory anao, akory aby keny, akory aby rakembareo. Mba sy voavao paster Teofily mintory teny aminareo itohanan'izao. Aloha hanokafatsika baiboly toy hivavaky tsaitsika. Tegnahary agnaboagna nanao anay misaotra anao zahay nomenao ty fotoa ty kia hahafaha ay mijanjy ty saotsy ao, hahafaha ay kia mijy ny sitramponao. Jesosy ia mihitsy ro ao ka hampitoetra zao teny horanisinay bakeo zay, ka ny tena ho zanakao tokoa zahay ho pakato fa tsy hagnaligno ka hagnitsakitsaky ny sitraponao. Mitahia ny fianakavianay aby zay miara mijanjy radio tohinany zao, mitahia ny fianakavianay aby zay lavitsagny aby koa iha, mba hahaji hahare hahajanjy raha iaby zay ho torigna aminay etoa. Laha misy koa Jesosy longonay marary tiagna, le andesy ay mba afaka aminao kiargia mba hafaha ao. Jangao reke, jangao rozy mba ho salama soa kia, mba hiaraky hihaino ty saotsinao miaraka aminay. Ny agnaranao Jesosy avao ro angatahanay zay mivavaky zany. Amen. Androany itsika le ahitaky ty lohahevitsy hoe zaho mirehaky amin'ny Jesosy, zaho mirehaky amin'ny Jesosy. Ianareo fanahita i Jesosy vahogia, firy aminareo riany fanahitan'i Jesosy eny mbe tsy misy ndre raiky mbo tsy misy. Tsika mila miresaka amin'ny Jesosy. Fomba akory le zao hainareo lafa misy raha tianao igny, le igny avao vetsevetsenao, le igny avao eritseretinao, le tsy afaka andohategnao raha igny, le tsy afaka nieritseritsinao raha igny. Manahak'izay koa lafa misy kia olo na misy ndaty tianao igny, le i avao maninganao, le i avao nainanao hirehaka aminao avao, la tsy tampotampotsy fotoa igny. La hoy zay lafa misy olo tianao, fa lafa ndaty igny tsy tianao, la hosanao la magnala ho lay handeha mbero le manala ho tonta. Fe lafa olo igny tianao, la gny fotoa ro tsy ampy, nainanao hirehaka amineo avao, nainanao tsy habototsinao ndaty igny rafa maiky igny. Manahaky izay avao kiany io. Laha tianao Jesosy io, i avao vetsevetsenao mare, le i avao ro eritseretinao mare, le i avao ro tsy afaka antsainao ao lahy, tsy afaka antsainao ao. Tianao tonga amin'ny paradisa zao, le zao paradisa agny le paradisa zao, le tsy misy fitomagnia sasy ty agny, le tsy misy fijalia sasy ty agny, tsy hiatriky fahafatesa sasy ty agny, agny lahy paradisa zao, le soasoa ro laza lava miroro tegna la laila tegna ho azo tegna nofy aby paradisa zao. Manahaky izay, manahaky firesahan-tegna amin'ny olo tian-tegna regny koa, le tsy abotobototo Jesosy. Jesosy tiako riha, te resaka aminao mare raho ka mandeha lavitsy moa riha, ka mandeha ka memeky moa riha Jesosy fa hirehaky tsika. Fe fomba akory ny hiresahantsika amin'ny Jesosy eny? Haintsika Vandragnahary fa nagnome atsika fiaigna mandrakizay amin'ny alala i Jesosy. Tiantsika zany Jesosy, ary tsy maintsy tiantsika Jesosy, fa laha tsy tiantsika izy, tsy tiavintsika Jesosy, ino moa ny hametsivetsy atsika azy, ino moa ny hametrahantsika mosaitsika momba Jesosy? Fe tiantsika igny fahay atsika ty hoe iro nanavotra atsika, iro nanolotsy gnainy ho atsika, Ndragnahary tiantsika nagnome agnazy ho atsika. Le tiatsika mare Jesosy, teany tereka amin'ny Jesosy, tia hita i Jesosy aby ty sasany. Ty sasany manao an'izao, za hoe lafa miroro tia hitaka an'i Jesosy miteny baka amin'abitafitragno amin'ny lafinety imbeo, nao le misy feo mangobogobodrao, nao ihany le manao hoy zay hoe teare ho zay ty sasany. Fe tsy hoy zay ny firesaha amin'ny Jesosy, atoro anao ny firesaha amin'ny Jesosy. Hainao lafa te resaka amin'ny Jesosy riha, rambeso baibolinao, rambeso malakilaky le kabototsy vakio, antentsoko vakio moa amin'ny Salamo ao, Salamo 100 ngandininy 7, Salamo 100 ngandininy 7. Intoy raho
amin'ny heronam-boky ro nandorata jesosy zany ro mivolagna amitsika mirehaka amitsika amin'ny alalan'ny heronam-boky amin'ny alalan'ny toy baiboly toy itoy raha iro miantoro amitsika tsy tsika zany ro mampay azy fa ireka fa miantoro itoy raho re amin'ny jaona toko fahadimy andiny fahasiva mitelopolo zao ty nataony diniho areo isoratra masina io zany hoe testamenta vaovao miaraka amin'ny testamenta taloha io tsy azo sarahy boky enipolo eningamby diniho areo ireo fa ao ireo hatanareo ahy ao koa ro ahitanareo akory ny ahazoa fiaigna mandrakizay amin'ny alala io baiboly io diniho areo io kanao jesosy lafa nirehaky tamy mpiana ireny tamy apôstôly reny lioka toko faharoapolo efatsamby avaliho avao baibolinao avalikitsika miaraky amin'ny lioka toko faharoapolo efatsamby andiny ny faha efatsamby efapolo sy ny roapolo fito amby zao ny volagniny lioka ao hitanao va zay lioka toko faha efatsamby roapolo nandiny faha efapolo efatsamby sy nandiny faha roapolo fito amby zao ny volagniny hoy reky jesosy io zao ny raha ny volagniko tembo raho niaraky taminareo tsy maintsy ho tanteraky aby ny raha nosorata momba anahy manomboka amin'ny boky imosesy ao ny boky impaminany ary ny salamo andininy faha roapolo fito amby zao ty nataony le nanomboka baka amin'ny boky ny mosesy agny reky nandalo tamin'ny boky impaminany nagnambara ny hevitsy ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra zany hoe ny soratra masina rehetra manomboka baka amin'ny genesisy agny izy ka amin'ny apokalipsy agny boky ny apokalipsy a jesosy ro volagniny ao tsy misy diso i jesosy telahy teresaka amin'ny jesosy zany iria voakio baibolinao ka nga azo posera agnabona biblioteka agny avao saika andeha hivavaka avao riha vao ataonao alanao vovoka amin'ny baibolinao zay vao miala tagnaty poketranao tao ny baibolinao sanandro riha olo teanao zao mila resaha sanandro miresaha sanandro vakio sanandro baiboly io tsy miova baiboly io tsy azo ahotakotaky baiboly io amin'ny salamo fahasimben'ny folo mizato andiny faha enipolo mizato zao ty nataony hoe fahamarinana ny totalikevitsy ny teninao mandrake zay ny fitsipikao marina rehetra jaona toko fafita folo andiny fafito mana masina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ro fahamarinana ary io teny io ro mampahery atsika ao zany jesosy ro mivolagna amitsika ao zany jesosy mitory tena amitsika ao amin'ny boky romana zao ro volagnina amin'ny romana toko fahafolo andininy fahafolo fito amby romana toko fahafolo andininy fahafolo fito ambiny ny finoana ho azany avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa avy amin'ny tenin'ny kristy itoy zany baiboly ty tenin'ny kristy toy ka laha te hiresaka amin'ny jesosy riha ka mandigny baka tafotragno igny haharefo eo ka mandigny baka mbaliky tragno haharefo hiresaka aminao ka mandigny hoe baka mbaliky lafonety agny hiteny aminao fa le baiboly toy ro janjigno resaho hainao gnataony zao gnataony apokalipsy ato amin'ny boky ny apokalipsy toko voaloha andininy fahatelo zao ty nataony hasambara hoe sambatsy zay mamaky sy mijanjy ny teniny faminanina amity boky ty ka mitandrina zay voasoratra agnatiny ato tsy vita hoe miresaka am jesosy avao iha fa ny firesaha am jesosy kay mitondra fahasambara heno isoa janjigny soa vakitegna soa bakeo zay raha iaby tiany hampanaovy antegna oritegna tanterahategna soa te ho sambatsy va reho te ho sambatsy va iha amin'ny fiaignanao zao vakio baiboly miresaha amy jesosy le hambara i jesosy anao hoe fa ameko anao paradisa zao ataovy zao oriho toy oriho sitrapoko raiky toy oriho koa sitrapoko manahaky raiky toy taloha iha nanao an'izao fiananiky zao itiky ro ataonao mibebaharia niovagny fiaignanao ao izay mahafolaky ndra olo ndaty ambiasa be rey ndra ndaty malaso be rey lafa reky miresaka amin'ny jesosy mamaky baiboly mihainy toroteny baka agnaty baiboly atoa le afaky ty hakeony le afaky miaraky amizay ty ataotsika hoe haraty agnatiny ao lasa mpivavaky be lasa pasitora lasa mpiandry amin'ny fiangonana agny ty sasany fe izao ty sekre iaby re zay
firesaha amin' jesosy ireha koa teo sampatsy vao miresaha amin' jesosy vakio baiboly eo sanandro le mivavaha hagnomesan-dragnahary anao fo vaovao sanandro ka zao hamarana antsika anazy hivavaky tsika laha misy raha tianao handisy ambavaky henan'igny zao lafa hikipy maso tsika de zao handesy moramora ampona ao agnaty eritseritsina hoe vavaky hoy zao koa jesosy tiako mba hovalianao dafa mivavaky rapasy henaniky zao le andesiko aminao koe vavaky kory zao mba ho tanterahinao hivavaky tsika akipy tsika maso tsika. Jesosy teanay namianao anay koa ny fomba hahasambatsy anay de ny firesaha aminao zany ny lalan'ny famakina ny teninao. Jesosy malala o iaro hitahy ny fiaignanay mba tsy ho tampaky sasy ny firesahanay aminao tia hitanao zahay tia handoa fiainana mandrakizay zahay mety iza hagnampy anay amin'ny fandaharany fotoanay hahaizanay miresaka aminao sanandro andesinay mbavaka ny koandragnahary ny havanay ao ny mety marary ao ny tratry ny loza ao koa ny mety tsy fisiany rano ny fambolia ao koa ny mety halatsy ao ny mety tsy fandriam-pahalemana. Jesosy andesinay mbavaka aby ny hakeonay mitahianay afaho aby raha aby mamatopatotsanay tsy arahay aminao io meteza ry ampisy fiadanam-po fiadanantsaina aminay arovy hary ay ireo omeo fahasalamana aby zahay sy tilongonay omeo anjely zahay hiamby ny fambolianay. Jesosy malalao ny fiaignanay ane de mba fiaigna feno resaka manao sanandro ny agnaranao vorona tahako zany vavaky zany. Amen. Jacqueline. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70. Zanilala na maka
avifanganao o Jeso hamonjiremo ny aino mankatony teny ny teny ny baiboly hanisanandro mofonaina raisoao ampofaza malaina fatomotrany andro izao diny ny teny ny baiboly hanisanandro mofonaina raisoao ampofaza malaina fatomotrany andro izao diny ny teny ny baiboly hanisanandro mofonaina raisoao ampofaza malaina fatomotrany andro izao diny ny teny ny baiboly hanisanandro mofonaina raisoao ampofaza malaina fatomotrany andro izao. Ilay feo ny fanantenana. Fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena. Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Alalana olo zava-kendrena fahasalamana voalohan-karena tandrovy ny fahasalamanao. Fifaliana ho anay ato amin'ny AWR indray ny miaraka aminao ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Irariana indrindra ny ahasalamanao mandrakariva. Mety hitranga ihany nefa ny aretiny enanelanelana eny dia sitrana sotoboko. Fa ny tena isan'ny zava-dehibe dia ny fitondrana ambavaka ny fanasitranana ko andao isika hivavaka. Andriamanitra rainay io, mivavaka aminao aho ho an'ireo olona manana olana eo amin'ny tosidra. Na kely na lehibe amin'izao vaninandro izao dia tsy miafina aminao fa mety samotratra n'izany olana fiakarana na fidinan'ny tosidra zany avokoa. Mitahenao ireo fanafody sy fitsaboana maro samihafa izay ampiasaina amin'ireny olona ireny. Kotoneo ny fony ary atoroy azy ireny ny tokony ataony eo ampiatrehana izany aretina izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho tanteraka aminao tokoa ane ity tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 30:17 tapany voalohany ity manao hoe: fa ho tanterahako ny fanasitranana anao, eny hositraniko ny faharatranao hoy Jehova. Itokisa izany tenin'Andriamanitra izany dia ho sitrana tokoa ianao. Aza maika. Odry, ary manino ny tianao ry dedea? Marary aranivo. Fa nararinina tapoka teo tianao nefa ninga teto anna raina to miramirana ery tsisy aliko izay arary akory. Nga hita fa zay le aretiny.
raha naplaza ve izy tsy ho salama daholo ny olona rehetra satria manao fisoroany. Zay aloha dia ahoana efa tany amin'ny dokotera zany, efa tany amin'ny tobi-pahasalamana zany ianao tiry dede? Nakaty mihitsy aloha de aleotsika roa no miaraka so mikarapoka iny an-dalana iny vao mainka lozako. Orangatia fanaviana ve apokarapoky? Ianao koa ty de niovo amitsy ry dede ka. Fanga fanaviana ny mahazo ahy. Fa inony? Atositra ambony. Aza mbo mahavony taranaka fa lozy ty marina. Tositra ambony? Fa taiza nahafantaranao fa ambony ny tositra anao ry dede? Edresy. Angatsy ny mendra-doko fanafody zany ianao io ka. Angaty eny amin'ny raha-doko ny nahafantarako an'izany. Fa taiza ndray? Ka nahazo fitsapana tositra ao orindrema, orindremiry andrefany. Vao nalefa ny zanany avy any Antananarivo. De mba nitsapy raha dede. Loza fa sezo ny ranivo, sezo ny tosidrako. Ka tiana mila injera mihitsy any zany. So de mba tsy mety zany fitaovana ampiasainareo zany ry dede? Tsy mety ahony. Ka tsy dokotera nerandremy? Hatramin'ny vaditsika de tsy misy afa-tsy nefosisina ho itsisy ny tositranao ko tapika eo vao hoe sisy. Tsy haiko tsony. Andao alohany amin'ny radoko mihitsy de ho hita eo fa tena mefanina ny zany ranivo. Tonga de efa mahaiza mionona raha sanatry ka maty aranivo. De zao tsara ny zanatsika fa aiza de ampijaliany. Aza mirediredy eo ry dede fa ny olona ry ambony noho izany mbola tsy misy hoe maty zany izy antahoaingana fa manahirany tia mijery anao ka ohatrany tsy lailara angaty ry dede ka. Mefanina mariny. Tena mboloza ndray nanjoa iny ranivoka. Tena marina mo. Ary aza dio mezana raha matoty fa ny olona rehefa afa baraka mihitsy raha dedy. Nagneny? Tositra tery amin'ny nefosisterika lazaina fa sesy. Kazavena alala hoe aino mila tony tsara aloha vao mitsapa an'ity tositra fa tsy le avy ridana be avy eny tsaha iny. Sady tsy atao mason'olona nerany fa somary ny azakazaka kely mihitsy ataminy. Zay enao. Hoe mba maika hijery an'ity tension. Enao ve? Maika. Hitako eto fangarandrema zao efa mba niteny hoe makaina kely aloha fa dede sy ny beto ikany tsy azo ny resen-dahatra mihitsy tena hitako eto mihitsy ka. Enao koa ranivo de efa mamaka ny momba mihitsy ka. Ka firy taona mivadiana motsika. Ka mba maika ty alala moko. Zao afa baraka. De lazaina fa efa ho faty mihitsy fa fanina be. Nefa ny saina mamorona n'ity zavatra tsy misy rehetra raha dede. Tsy azo an raha dede tsony aloha ny ohatran'iny. Aza matao ohatra ianao. Iankany. Efa natorony radoko tsara ny fihetsika tokony atao mialohan'ny tsapana an'ity tosodra. Zay aloha. Fa zao mba mitsapa ihany koa ianao aloha tosodra rany fa zava-doza ihany eny le fetraka any amin'ny vatany. Zay le resako dokotera teo. Marina tokoa aloha zany ry dede. Ianao ve? Aleo rehefa manao contrôle iny ianao amin'ny manaraka de mba hitsapa tosodra ihany koa ka. Sady aza matao ohatra fa ny endranivo na de ambony aza ny tosodrany
vitany foana no mandeha tsara fa tsy mitady sarety na bisikileta ka nesana any amin'ny tobi-pahasalamana tahaka ny nataony raha dia zay le raha nivoty ritsy sady tsika tsy maimaika fa mitony tsara aloha mba manjina raha nivo aza mavony diavo maty mariny Zoanitra no nanoratra ny tantara narahanao teo, andrenesanao mpanoratra Sirila. Isan'ny aretina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny tosidra avo, ary matetika mampitondra takaitra eo amin'ny fiainana izany na mety hitarika ho amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Iresaka mahakasika ny tosidra ny fandaharana an'io ho vahiny ny arenan'ny fahasalamako amin'izany Dokotera Rasandimanana, koa manasantsika angilatsofina hankafy ny fiarahana. Satria aretina efa mianaka ny fiakaran'ny tosidra dokotera, na koa misy milaza azy hoe toe-batana fa tsy aretina, dia inona ny dingana voalohany tokony ho fantatrin'ny mpiaino mahakasika ny tosidra? Voalohany indrindra dia izao, raha andrefy tosidra tsika, mety misy olona tsirairay manana fitaovana any an-trano any fandraisana tosidra. Ankehitriny moa efa misy le hoe appareil elektrônika zany, na tsy any an-trano ary nefa fa raha hoe ho any amin'ny dokotera tsika dia tsy maintsy miala sasatra, tsy maintsy tony tsara, tsy maintsy mipetraka mitsilany na mitsilany farafahakeliny mba hoe 10 minitra zany zay vao alaina ny tosidra. Fa raha ohatra ianao na raha ohatra zahako hoe avy miazakazaka na avy miakatra tohatra maika be na avy mivezivezy iny no alaina tosidra, dia tsy tokony ho gaga fa samy ambony daholo ny tosidra tsika rehetrarehetra. Ka tsara tsindrina fotsiny zany zay hoe mila miala sasatra 10 minitra raha farafahakeliny zany ao aoriana ny fihetsiketsehana na ny fandehanana na ny fanaovana effort, fanaovana fiazakazana zany zay vao hoe alaina ny tosidra. Ka amin'iny zany dia azo antoka fa le tena tosidra anao ara-dalàna normal ozy tsika rehefa miteny no taremarika avo. Zay aloha voalohany. Zay zany aza tonga dia maika mantatra ny tosidra raha mbola avy miazakazaka na nandeha mafy na nampiasa vatana mafy fa miandrasa 10 minitra aloha i dokotera. Aoka ho tony tsara mba tena ny refy ny tosidra tokoa no voaray. Dia inona indray tompoky ny dingana manaraka? Faharoa, mety misy fotoana naka tosidra ianao na nalain'ny dokotera ny tosidra anao dia hoe avo. Raha indray mandeha monja dia tsy ampy hitenenana hoe ambony ny tosidra anao. Indray mpandeha naka zany dia hoe tena sezy tamin'iny dia hoe ambony ny tosidra, tsy ampy izay. Fa farafahakeliny zany intelo mifanelanelana raha keldrina hoe herinandro anankiray zany dia tao anatin'ny intelo zany ianao ohatra hoe androany afaka herinandro afaka tapabolana nefa naka tosidra le dokotera na nandrefy tosidra ianao ka hita fa avo le izy, dia zay vao tena atao hoe manana tosidra avo le olona anankiray. Zany le hoe misy hypertension artérielle. Zay zany aloha ny zavatra lehibe. Rehefa nitsapa intelo arak'ile natorinao teo dokotera le olona ka hita fa manana tosidra avo izy, dia inona no tokony ataony ao aorian'izay? Rehefa fantatra zany zay dia ho teneniko amin'ny teny frantsay hoe confirmer zany hoe misy tosidra avo ianao. Dia rehefa misy tosidra avo ianao dia tsy ampy ny mionona fotsiny hoe eny ary fa dia inona ny fanafody. Zao mantsy ny olana ary zao ny tsara nabiazana antsika rehetrarehetra. Tosidra avo ty dia tamin'ny ianao naka tosidra iny no hita fa ambony ny tosidra anao, fa tsy fantatra na mety efa 2 volana miseho iny na mety efa 2 volana iny na mety efa herintaona iny tany aloha tany fa tsisy nandrefy fotsiny ny tosidra anao. Dia eo ny olana hoe mety zany efa nisy fiatraikany le tosidra fa tsy fantatra. Raha tsy vao tamin'iny ianao
nahitana azy inona avy izay fitraikany tosidra avy izay dokotera? Reto no taova tena isiny zany ny fiatraikany tosidra e. Voalohany indrindra aloha dia ny fo dia avy eo ny vo ny rain zany, dia ny maso dia ny loha ny atidoha zany. Misy lalandra madinika zany am'ireo dia am'ireo zany mety hisy fiatraikany le tosidra. Ona dokotera, fa maninona ny misy fiatraikany amin'ireo taovany tanysainao teo ireo ny tosidra avo? Sotra le izy, rehefa miakatra ny tosidra atsika dia mienjana foana ny lalandra, mienjana foana ny lalandra, ka iny tsy misy hoe lalandra haitra fa amin'ny ankapobeny ny lalandra rehetra amin'ny vatana zany mienjana, dia reraka izy raha mienjana foana. Faharoa, rehefa misy tosidra avo ianao dia miasa mafy le fo, tsy ohatran'ny fiasany andavanandro. Ka zay zany mahatonga na hiteny hoe ireo taova izay isan'ny tena sarobidy eo amin'ny mahaolona ireo no iantefany ny tosidra avo voalohany, ka tokony anaovana fanampina fizana zany hoe raha tenena amin'ny teny frantsay izy hoe examen complémentaire zany, hijerena ny hoe fiatraikany, efa misy fiatraikany ve amin'ireo taova ireo ny tosidranao sa mbola tsy misy fiatraikany isaorantsika an'Andriamanitra raha mbola tsy misy fiatraikany izay zavatra izay. Satria moa avy eo amin'ny fony viany aina dia mba manitikitika sady mahaliana hoe inona ao amin'ny fony mety ho vo zany. Le lalandra madinika amin'ny fony mety ho vo mety ho sahirana zany dia ny fiafarany ratsorina sy hoe mety afara amin'le hoe voan'ny infarctus na hoe gros cœur. Ary ny maso sy ireo tovava ny tanysainao ireo? Raha ohatra moa any amin'ny maso dia mety misy fahavoaza lalandra madinika koa, dia farany mety tsy dia miha mahita loatra. Raha any amin'ny vo any amin'ny rein zany dia mikorotana tsikelikely dia mety ho tonga amin'ilay atao hoe insuffisance rénale. Raha any amin'ny atidoha moa dia misy ifandraisany amin'ilay efa nitenenina le hoe fahatapahany lalandra na fahatsentsina zany lalandra. Zay zany no tena atahorana, ka zay no tsy mahatsotsotra n'ilay aretina na hoe mety miakatrakana ny tosidra ako dia mihinam-panafody fa nytony lamindamina indray zany dia ajanoko fanafody, fa tokony ho tsarotsika tsiraray zany hoe farafahakeliny dia ireo taova ireo dia misy fiatraikany vokatry ny tosidra. Ya, amaraparana ny resadresaka sika dokotera, inona reny mety ho antony mahatonga ny tosidra avo? Tsy resaka hoe tosidra avo fotsiny ny tokony fampiresantsika eto satria misy fifandraisany be dia be izy io. Misy olona avy amin'ny fianakaviany dia izy menakavy ny ray aman-dreniny dia efa misy tosidra avo, ka azo lazaina hoe manaraka fianakaviana ihany zany le izy dia lasa misy tosidra avo koa le olona iny, satria amin'ny ankapobeny araka ny atotanisa zany dia hoe eo amin'ny 70 hatramin'ny 80 isan-jato ny tosidra amin'ny olona anankiray dia lazaina izy hoe hypertension artérielle essentielle, zany hoe tsy dia hita loatra hoe inona ny antony fa misy tosidra avo izy. Zay fotsiny, mety avy amin'ny fianakaviany io, mety hoe efa nisy ny ray aman-dreniny dia misy koa izy misy tosidra avo izy zany, eo amin'ny 70 hatramin'ny 80 isan-jato eo zay. Ary le 20 isan-jato na 30 isan-jato dokotera, inona mety ho antony mba ahafahany rehetra mamantatra ny toe-batany tsara? Eo amin'ilay 20 na 30 isan-jato eo misy ihany ny antony mety mahatonga n'ilay tosidra. Dia azo lazaina amin'izany ohatra hoe ny diabeta voalohany indrindra mety hampisy tosidra avo, faharoa ny aretin'ny fo, fahatelo ny menaka tafahoatra loatra any amin'ny lalandra zany hoe le cholestérol sy le triglycéride zany. Fahaefatra dia le tsika matavy, ngeza loatra hoy aho le olona miasa mafy le fo dia mienjana ny lalandra, dia ny fifohana sigara koa sy ny fisotroana toaka dia isan'ny tena hoe manimba ny lalandra zany ka mahatonga le tosidra avo. Ireo zavatra ireo zany dia mety ho voalazako anatin'le 30 na 20 isan-jato fototra hiavian'ny tosidra. Mankasitraka indrindra dokotera. Antenaina fa nandraisantsika soa sy fahalalana betsaka
ny resadresaka ny fanaovana tamin'ny dokotera Rasandy Manana teo mahakasika ny tosidra avo sy ny fetraikany amin'ireo taova eo amin'ny vatantsika. Irariana mba tsy hijanona ho fahalalana fotsiny izany fa tena ampiarina izay torohevitra mba tena hasoa ny fahasalamantsika tokoa. Isaorana indrindra dokotera nizara izany tamin'ny mpiaino. Isaorana ihany koa ny faly ananao manaraka trany ny AWR. Zoanitra sy rilano ny farimbona na atotosany fandaharana harena ny fahasalamako. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Malaki 3:20 tapany voalohany no atolotra anao ifanaovana mandrapitafa manao hoe: ary posaka aminareo izay matahotra ny anaran'i Jehova, ny masoandro ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin'ny tanany, ary voky ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifaha. Dia samy hotahin'Andriamanitra tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Ino no hitranga rehefa vita ny hira kampanaovan'Andriamanitra antsika? Izany lo hevitra hodinitsika anio. Koa miaraba sady manasanao naraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Sary manahoana no nasehon'i Jesosy an'i Jaona rehefa vita ny asa-pamonjena ny olombelona? Ino no nambaran'ny reto andininy reto mikasika an'izany? Apokalipsy 4:1-4. Apokalipsy 4:1-4. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina, dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakariny efa miaingo eo amin'ny vadiny. Ary narivo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe: indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitaharainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Inona koa no ambaran'ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20 Apokalipsy 2:20 ka hatramin'ny 2:20 Ary tsy nahita tempoly teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia ny tsitohy sy ny zanak'ondry ny tempoliny. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjaka an-tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny. Ary ny vavadiny dia tsy harindrana akory amin'ny andro, fa tsy mba hisy alina ao. Ary ny voninahitra sy ny ajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana izay any zanak'ondry ihany. 2:21-4. Ary izy naneho ahy on'ny ranonaina mangano ahy tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny. Ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazonaina mamoa voa 12 samihafa sady mamoa isam-bolana, ary ny raviny azy dia ho fanasitranana ny firenena maro. Ary tsisy hozina intsony. Ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia nompo azy,
ka hita ny tavany ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny ary tsisy alina intsony ary tsy mba mila fahazavany jiro na fahazavany masoandro izy fa ny tompo Andriamanitra no anazava azy ary anjaka mandrakizay izy. Ho paradisa manao hoana re ny tany vaovao e? Tsy hisy fahafatesana siota intsony ary ho ringana Satana sy ny faratsiana. Ho hitantsika ny mpanavitra antsika be fitiavana ary ho tafakambana amin'ireo malala antsika indray isika. Ny olona avy any amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny rehetra no mponina ao amin'ilay tany vaovao. Misy fomba tsotra ahalalana na efa tafiditry ny filazantsara ny vondron'olona iray na tsia. Ireo izay efa manana fiangonana, baiboly sy boky mpivavahana amin'ny fitenin'izy ireo dia heverinao efa tafiditry ny filazantsara. Azo atao hoe efa mahaleo teny izy ireo ka tsy voatery azo fanampiana avy any ivelany intsony. Manana mpitarika izay afaka mizaran'i Jesosy eo amin'ny vahoakany io vondron'olona io. Tsy ilaina araka izany ny mandika toroteny ho azy ireo. Ny vondron'olona tsy mbola mahalala an'i Jesosy kosa dia ahitana kristianina vitsy dia vitsy. Tsy manana baiboly na boky mpivavahana hafa izy ireo. Mila fanampiana avy any ivelany ireo olona ireo. Araka izany dia ny fiangonana eo an-toerana no mamantatra ny karazan'ny vondron'olona eo aminy. Raha mbola tsy mahafantatra an'i Jesosy izy ireo dia tokony hanokana fotoana sy vola ny fiangonana hizarana ny fahamarinana amin'ireo olona ireo. Azontsika atao ny mandray anjara amin'ny fanafainganana ny fiverenan'i Jesosy. Rehefa vita izany dia andova ny fiainana mandrakizay ao amin'ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao miaraka amin'ireo olona ny taontsika ho eo amin'i Jesosy isika. Ho ary ny soratra masina amin'ny fambolena ny asa-pamonjena ataon'Andriamanitra eto an-tany. Fantatsika fa tsy asa mora ny fambolena fa mitaky fitiavana, faharetana, fahalalana, fampiarana, fahaiza-mandamina, fiaraha-miasa sy ny sisa. Na izany aza dia faly ny mpamboly rehefa miakatra ny vokatra. Toy izany koa ny asan'Andriamanitra amin'ny famonjena ny mpanota. Hiara-paly amin'ny lanitra isika rehefa miveriny Jesosy, rehefa mahita ny voavonjy maro be avy any amin'ny firenena maro. Azo antoka fa hatsiaro sambatra ianao amin'izay fotoana izay raha mandre olona iray miteny aminao hoe ianao aniny na tonga eo aty e. Aokary sika haritra sy ahery amin'ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra mba hiarahantsika mifaly aminy amin'ny fiverenan'i Jesosy izay efa antomotra. Mifarana ny fiarahantsika mianatra androany izay mbola hitohy. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.